zay ny makasika an'iny fa raha ny fahasalamana kosa no asiteny de tranga iray pazo ny malagasy am'izao fotoana izao ny fatapahan'ny lalandra ny fanazavandreo mpitsabo nefa de miankina amin'ny tontolo manodidina na ihany koa mety ho tarazo no mahatonga izany mamisy rasoa anaivo no naka ny sary rotsirakotondrainy kosa ny mamitina ny vaovao. Matetika dia ireo olon-dehibe mananika ny 15 taona no sendra ny aretina fahatapahan'ny lalandra raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Vitsy dia vitsy ary efa tranga hafa raha tanora ny sendra ny fahatapahan'ny lalandra. Anisan'ny antony mahatonga io aretina io indrindra ny tarazo na ny sela avy amin'ny fianakaviana izay miampita amin'ireo taranaka, eo ihany koa ny tontolo manodidina. Ny olona somary nofosana na matavy dia mora andaina ny fahatapahan'ny lalandra, indrindra rehefa zatra mipetraka tsy manao fanatanjahantena. Antony aloha zany misy maro misy mety hoe antony tsy azo ovaina mihitsy, misy antony mivaoana, ny antony tsy azo ovaina ohatra zany hoe tarazo misy hita mihitsy hoe eo amin'ny fianakaviana saika misy daholo. De anankiray koa efa tony anankiray taona zany tsy azo ovaina mihitsy, de toe-batana koa misy tsy azo ovainao mihitsy ny toe-batana de lasa mahatonga azy manao AVC. Miova mampiovaova indray de eo hoe hygiène, mety raha ohatra ianao hoe eo amin'ny resaka sakafonao, eo amin'ny fitondran-tena ohatra hoe siga, ireny zany hygiène ireny mahatonga le fahatapahana lalandra. Misy antony anankiray zay zany tena antony. Anisan'ny torohevitry ny mpitsabo entina hisorohana ny fahatapahan'ny lalandra ny fananana fitondran-tena mendrika, izany hoe misakafo ara-dalàna sy ara-pahasalamana amin'ny ampy, manao fanatanjahantena matetika ary koa manao fitiliana ny tension. Miankina indrindra amin'ny fitiliana no ahafahan'ireo mpitsabo miatrika ny fitsaboana ny fahatapahan'ny lalandra. Ny manahirana mantsy dia misy ny fahatapahan'ny lalandra dia miaraka amin'ny aretina hafa toy ny diabeta ka mila fitsaboana manokana.